Famatsiana vary hatramin'ny roa hetsy taonina amin'ny vidiny mirary io no votoatin'ny fifanarahana teo amin'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Fanjifana ary ny orinasa anti-teknolojia trading. Isy moa zany ny fionana eo amin'ireo tompon'andraikitra na ny mpandraharaha eo amin'izay tontolon'ny vary izay izay ho tanterahana ho amin'ny rahampitso tolakandro eny amin'ny Ministeran'ny Varotra araka izao fanampanazavana manaraka izao. Eo amin'ny 200 000 tonnes de riz no vatsian'ilay olona ary 390 $ ny tonne tonga eo Toamasina. Ireo vary ireo zany dia afaka manome antoka ny filahantsika ny vary hatreo amin'ny faran'ny taona na hatrany amin'ny premier trimestre 2018 eo zany azo antoka ny tokony tsy hisy ny fahatapan'ny famatsiam-bary eto Madagasikara. Araka ny fantatsika ny importation de riz dia mijouer rôle catalyseur, zany hoe mba tsy ho régulateur, mba tsy ho misy ny fahabangana ateraky ny mety tsy fahampiany ato anatiny dia izay rôle régulateur ny importation de riz zay no mahatonga antsika mitady mpandraharaha dia nahita an'le io le mpandraharaha io zany tsika hiantoka an'izay. Ny fanamarihana atao dia tsy mividina mivarotra vary ny fanjakana, mijanona ho facilitateur izy. Ireo mpandraharaha ireo zany efa eo le fournisseur dia raha mivory zany raha pitso arivo dia ho ao le fournisseur dia ho atolotra an'ireo le mpandraharaha ireo io le fournisseur apetrao ny commande-nareo raha mipetraka ny commande ataontsika hoe mahafeno bateau ray ohatra ny commande ny opérateur eto Madagasikara asa 40 000 na 50 000 tonnes dia ataon'izay mahatonga azy eto Matavy dia aferany samy mpandraharaha no manao ny acte ny fampivarotana eo amin'ny nahatra amin'ny fandoavam-bola